السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله أما بعد. Deras vernitras fakastranga fenu atultsika wantuptsika Allah subhanahu wa ta'ala ari tujants fandepalemana irutsika amlay malalatsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam si irofenaka vieni iropanaradiaz si izay wala mifikitra manaraka anzany surdalna izany hatramin'ny farany. Insha Allahu androantsika dia hirasadesaka akasikasika ny toetra anankiray izay manandanja tokoa ato anatin'ny finoana al-Islam. Tsy inona izany toetra izany fa ny al-ghadab, ny hatezerana. Ny hatezerana dia toetra misy amin'ny zanak'olombelona tsirairay avy. Fa amin'ny finoana Islam izany hatezerana izany dia tsy havela hifiantsika fa isika no tokony fe anazy io. Ny tena pino tsara dia mahafeny tenany fa tsy etipo izany. Tompitsika Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny amin'ny Qur'an al-Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. زمديك مناوي يرو زي ما حفين حتزيرن آري مميلا حلك أمني أولنا والله يحب المحسنين. كن الله ديا ما كتيرو أولنا panaoni hasasona panaoni hasatsara. Midika izany fa ny olona tsara dia tsy miboaka rehefa tezitra fa mitazona an'izany hatezerina izany ary mamela heloka ny hafa sy manampy ny hafa ihany koa. Manamafy izany ny hadisin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izay nitatery Abu Huraira manao hoe an Abi Hurairata radiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. أبو هريرة ديانا مافنس ليلاي أنا كرينات نناتنا بمنانتيكا محمد صلى الله عليه وسلم كان تينز منوي أوصني تينزوي حنار زروي يركن الله كان تناس بمنسك محمد صلى الله عليه وسلم منوي قال لا تغضب أزملك تزتا ينو فردد مرارا كان فيربرن زني لا يزني بيتك يزني تين زنوي حنارو كان بارن بمنسك تمنزوي قال لا تغضب أزملك تزتا ينو manamaf ireo manapaizana amin'izany hadith zany fa io lehilahy io dia hitan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny tarehiny fa izy dia tezitra tamin'ny tany navian'ny tany ka zay natonga ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teny taminazy hoe aza malaiky tezitra yanao. Paminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbola miteny izy amin'ny hadith hafa manao hoe tsy izay olona mavita mandresy amin'ny ady no tena antsoina hoe matanjaka fa ny tena matanjaka amin'ny arao kosa dia izay mavita mitazona ny tenany rehefa izy eo ampitezerana. Ahoana no tokony hataotsika mba hifehizatsika an'izany hatezerana izany? Voalohany dia mangina rehefa tezitra. Faharoa mangataka fiarovana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka miteny manao hoe a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ny fahatelo kosa dia miova toerana. Raha ohatra anao ka tao an-trano dia mivoaka kely maka rivotra. Raha ohatra anao ka nitsangana anao teo ampitezerana dia mipetraka kely. Ny fahaefatra dia fanaovanao wudu. Ahoana inona no lesona lehibe azo tsoaitsika amin'ny izany darsa izany? Voalohany dia fehezony tenanao rehefa ampitezerina ianao satria mety animba zavatra maro izany hatezerina izany.
ary ny faharoa dia menara ianao mamela heloka amin'ny hafa. Ary ny fahatelo farany dia ny fandresena dia ny fandresenao ny tenanao rehefa anao eo ampitezerina. Ka zay sy zay no fifampatevantsika amin'ity androany ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.